azo lazaina fa vitsy amin'ny ankapobeny ireo malagasy mijery mozea. Antony maro mahatonga izany hoy ny dokotera Bakora Soarifetra, filohan'ny filan-kevitra iraisam-pirenena ny amin'ny tranom-bakoka eto Madagasikara. Isan'izany dia tsy lahara-pahamehana ny mitsidika ireny mozea ireny. Ho an'ny mozean'ny Saripika na musée de la photographie eny Andohalo dia mahatratratra amin'ny 700 isan'andro raha ny salanisa isan-taona ireo olona mitsidika azy ireo. Ka ny ankamaroany dia mpizahatany avy any ivelany avokoa. Nandritra ny fisokafany 5 Mey lasa teo dia nena hatramin'ny 700 isanjato ireo mpitsidika raha ny tatitra nataon'ny Tsiora Andriamanantena talehan'ny mozea. Tsy nisy afa-tsy 4 isan'andro izany teo anelalan'ny 10 Mey ka hatramin'ny 19 Mey izay gasy avokoa. Raha ny andron'ny 18 Mey kosa izay nisokafan'ny tranom-bakoka tsy andoavam-bola dia nahatratratra amin'ny 320 ireo mpitsidika ka ny 750 amin'izy ireo izay 20 isanjato dia tanora latsaky ny 5 taona. Voataiza ve ny malagasy andeha hijery mozea? Voataiza ve izy? Ny malagasy zany aloha zany dia ny tsy dia tena hoe voataiza izy fa amin'ny alalan'ny sekoly no nitaizana azy zany. Ny olana koa anketo izao tsy mihevitra ny fijerena mozea ho fialam-boly ny ankabeazan'ny malagasy fa heverina fa hoe izany mozea zany dia zavatra konka, dia zavatra antitra koka rakitry ny ela dia na ny tanora ara tsy mazoto andeha hijery mozea. Miaiky ihany koa anefa ny tetalehan'ika ao Madagasikara ity fa manana andraikitra ireo tahirim-bakoka ireo ny amin'ny mahatonga ireo olona tsy hitsidika. Filohan'ny komity momba ny mozea eto Madagasikara dia tena nahatsapa sy nalahelo mihitsy aho hoe zao vao tena hitako hoe tsy afaka mandroso manatona ny mpanjifa ny mozea eto Madagasikara. Eran'izao tontolo izao dia efa mampiasa daholo ny numerika zany, manao musée virtuel. Ny mozea antsika eto Madagasikara zany tokony hiezaka mihitsy hijery ny fomba rehetrarehetra hoentina hisintonana na tanora io na ankizy io na zokonjokony io na ireo mpizahatany anatonana an'ilay mozea, satria ohatra misy fampiratiana ray eo, io fampiratiana io 20 taona tsy miova mihitsy. Dia zany hoe na te ara ilay olona hoe andeha hijery an'ilay mozea, afa-tsy ny mozea historique ny tantara zany, dia mba te ilay olona mba misy zava-baovao zany hoentin'ilay mozea. Na dia izany azy dia misy ireo ezaka ataon'ireo mozea hanarenana izany lesoka izany. Fa amin'izao fotoana izao zany dia efa misy ezaka be dia be mihitsy ny ataon'ireo mozea ireo mitaiza an'ilay olona, mampafantatra hoe ty misy mozea zao ny tantarany zao no zavatra mety ho azonareo anatin'ilay fahalalana io zany dia efa mitaiza zany ny mozea amin'izao fotoana izao. Ny mozea malagasy zany dia hiezaka hatramin'ny faran'ny taona dia anao an'izay programme anazy izay hoe andaontsika zany samy mozea zany samy mamorona petite vidéo na sary kely zany ho alefa, dia ho alefa ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy mba hahafantarany hoe inona no haren'ny pirenena, harem-bako